La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Rôlo sitrana tamin'ireo voamarina fa nisy Covid-19 araka ny tatitry ny CCO teny Ivato androany tamin'ireo ora sy sasany atoandro teo. Ny tombo iray kosa ny voamarina afatratra raha ny tatitra trany. Niverina amin'ny laony ny famatsiana vary manerana ny tsena kely eto Antananarivo taoriana ny tsinjo ho an'ny mpanjifa napetraky ny ministera ny varotra sy ny indostria. Tokony hamafisina trano ny hetsika hoy ny mpanjara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena efa mananiky ny 7,000 no maty any États-Unis ary manodidina ny 3 hetsy ireo mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 manahy ny toedrana ankehitriny filoha Amerikanina raha ny nambarany. Frahatra tompoko lasy tompoko va fotoana vaovao eto amin'ny Kolotevika minasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa fantatsika moa fa isin'ny fanambarana izay ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina rehefa avy eo. Fa rehefa vonona ny sary dia tonga dia milatsaka eo ihany izany. Fa alohan'ny izay moa dia roa ny sitrana tamin'ireo voamarina fa nisy Covid-19 araka ny tatitry ny CCO teny Ivato androany tamin'ny 2 ora sy sasany atoandro teo. Ny tombo iray kosa ny voamarina afatratra ny Covid-19 raha ny tatitra hatrany. Nantarandriana. Fasitranana voalohany ho an'i Madagasikara manoloana ny Covid-19 araka ny tatitra avy amin'ny ivo-toeram-pibaikona momba ny Covid-19 teny Ivato tamin'ny 2 ora sasany atoandro teo, misy 2 no sitrana. Dia nisy olona 2 zany omaly hariva nody soamantsara ny tranony satria nafeno ny fepetra rehetra amin'ny lazaina hoe sitrana. Zany hoe tsy atahorana intsony ny fahasalaman'izy ireo momba ny aretina valanaretina coronavirus zany ary indrindrindrindra koa ny aretina hafa izay mety nanjo azy koa zany dia efa voalamina tanteraka ary ny tena zava-dehibe koa dia tsy atahorana hamindra intsony izy ireo satria zany efa natao fizahana indroa miantaona le PCR zany dia efa tsy nahitana intsony an'ilay tsimokaretina coronavirus zany ireo olona anankiroa ireo dia nody soamantsara eny tokantrano izy ireo ireo olona anankiroa nivoaka omaly ireo dia samy nanao ilay atao pneumonie Covid-19 avokoa zany hoe samy tratra ny avokavoka izy ireo ary ny anankiray amin'izy ireo raha dia tena nanao ilay forme grave mihitsy fa dia izay moa hoe misaotra an'Andriamanitra noho ny atao hoe fifanampiana zany tamin'ny lafiny rehetra mihitsy dia afaka nody soamantsara ny trano izy ireo ary mbola manohy ny fepetra rehetra moa zany any an-tranony izy ireo. Mbola misy na izany aza ny fepetra rany any an-tranony, isan'izany ny fanajana ny fihibohana. Manaraka ny toromarika rehetra napetraky ny fitondram-panjakana, mila makaina sy mitandrina tsara ihany koa. Ankoatr'izay, maro ihany koa ireo efa andalam-pasitranana amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana. Zany hoe 7,20 zany zao sisa ny olona tazomina any amin'ny tompo-pahasalamana zany paritaka manerana ny nosy mitondra ny tsimokaretina coronavirus ary ny 7,20 amin'izy 7,20 ireo dia tsy soritra aretina avokoa fa mbola mitohy ny fanaraha-maso. Rehefa tonga ny fotoana hoe feno ny fepetra atao ny fitiliana rehetra zany dia hitantsika eto ny fotoana mahamety dia hoe izy indray sitrana faniritsika dia hody any tokantrano daholo zany izy ireo sitrana soamantsara. Ireo 2,70 misy soritra aretina koa dia mbola isorantsika an'Andriamanitra koa satria tsy misy sepitra izy ireo. Efa tsy mila zany an'ilay hoe assistance en oxygène zany hoe tsy mila asiana oxygène intsony. Etsekilan'izay araka ny antotanisany atoandro teo hatrany, ny tombo iray no voamarina fa tratran'ny Covid-19 androany. Izany hoe hatramin'ny 2 ora atoandro teo, totaly 2,70 ireo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19. 7,20 amin'izy ireo tsy ahitana soritra aretina ary 2,20 no misy soritra aretina. Tsy misy sepitra kosa izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Nijoro vavolombelona tamin'ny tambazotra tserasera ireo malagasy mipetraka any ampitan-dranomasina sitrana tamin'ilay valanaretina Covid-19. Fanafody fahita eny rivony toera mpivarotana fanafody mahazatra zava-maniry sy ny maro hafa ny voalaiza nanasitrana azy ireo. Ivry Richard.
Malagasy mipetraka any ampitan-dranomasina maro amin'izao fotoana ny fantatra fa sitrana taorian'ny fahazona ny valinaretina Covid-19. Taorian'ny fangatahan'ny Malagasy mpiray tanindrazana azy ireo. Ny fomba nivoahany tamin'ity areto mandozy raha ity. Maro no nijoro vavolombelona anatin'ny tambazotra ny tserasera. Ho an'ity raim-pianakaviany raha ity. Ankoatra ny fanafody fahita nivo ny toeram-pivarotam-panafody mahazatra. Hita eto Madagasikara ny ankamaroany ny fanafody nampiasainy. Naka ny vakinina toy ny fomba fankatsika anazy tany Madagasikara. Tsy teny ako hoe firy na firy satria samy maka ny andraikiny na samy mandeha manontany ny dokotera fa tsy afaka hoe hanaonao foana akory amin'ny fangalana fanafody. Naka ihany koa mandrava sarotra. Ataoko hoe mety tsy atahorana loatra ngamba ny traitement mandrava sarotra fa si cuillère à soupe 3 fois par jour no raisiko. Dia nanao evoka ravitsara ary ihany koa nanisy ravitsara de goutte tao anaty tantely dia nohango isaky ny maraina. Isan'ny Malagasy monina ny velany sitrany Covid-19 rehefa nolazony ny valinaretina nandritra ny andro maro ihany koa ity renim-pianakaviany raha ity. Avy any Strasbourg no nanaovany ny rakitsary izay naparitany amin'ny tambazotra tserasera. Ankoatra ireo fanafody eny anivo ny fivarotam-panafody mahazatra. Hita eto Madagasikara ny ankamaroany ny fanafody nampiasainy izay niompana betsaka tamin'ny fampiasana ny menaka avy amin'ny zava-maniry sy ny maro hafa. Isaky ny adiny iray manao evoka dia ny evoka ataonao cannelle, asina jirofo reo afangaro atao anaty vilany ampangotrahana tsara. Rehefa tena mangotraka alainao io dia asinao huile essentielle. Huile essentielle ravitsara, huile essentielle eucalyptus. Rehefa vita ny evoka, rehefa mafana tsara mangotraka tsara zany, alohan'ny andehananao anaty le bodofotsy zany dia asinao 3 gouttes d'huile essentielle ravitsara sy 3 gouttes d'huile essentielle eucalyptus. Dia sokafanao le vilany, ataonao misarona ambony lohanao ny lamba dia iny trohanao ampidirina amin'orona dia avoaka ny vava dia ataonao zay mandrapatonga le rano mihitsy efa mangatsiatsika dia zay voajany. Ampahany amin'ny fomba nampiasain'ny fanafody na sitrana azy ihany zany, saingy maro ny fomba azo ampiasainy zany raha ny fanazavany. Tsy mbola nisy ankilany ny fanambarana ofisialy makasika ny fanafody, fanasitranana ny valanaretina hatreto, na izany eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena na eto Madagasikara. Mbola andalana ny fikarohana samihafa. Mijanona ho fampitomboana ny hery fiarovana anatin'ny vatana hiatrehana ny mety ho fianaka ny valinaretina ihany. Ny menaka avy amin'ny zava-maniry hoy ireo mpisehatra araka ny efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao. Na dia efa mirona amin'ny fikarohana momba ny zava-tsoa entin'ny zava-maniry sy ireo karazana raokandro malagasy amin'ny fitsaboana aza ny mpikaroka malagasy hadray. Fotoana araka izany izao hanamafisana ny fikarohana ahafahana miatrika ny valinaretina Covid-19 indrindra ny eto Madagasikara. Niverina amin'ny alohan'ny famatsiana vary manerana ny tsena kely eto Antananarivo tao aorian'ny tsinjo ho an'ny mpanjifa izay napetraky ny ministeran'ny varotra sy ny indostria. Tokony hamafisina hatrany ny hetsika ho ny mpanjara. Ivy Risaratra. Nanomboka niverina amin'ny laoniny amin'ny ankapobeny famatsim-bary manerana ny tsena kely eto Antananarivo sy ny manodidina. Taorian'ny tsinjo ho an'ny mpanjifa napetraky ny ministeran'ny varotra sy ny indostria. Tokony hamafisina hatrany ankilan'ny hetsika sy ny entana tsy tapaka anivon'ny tsena maro, hoy ny mpanjara nanaovana fanadihadiana. Tokony hitarina amin'ireo karazam-bary hafa ihany koa zany ahafahan'ny vahoaka manan-tsafidy amin'ireo karazam-bary ho jifainy amin'ny sarany mirary. Tsy dia malamy be da be zany satria vitsivitsy ny ponina aminay. Fa vary mandeha any aminay zao vary gasy ny tena mandeha sy ny makolika. Dia zay zany mba angatanay hoe tokony mba asiana vary gasy dia asiana makolika ilay izy. Marina mihitsy zay. Amin'izao aloha tsika zany le vary stock aloha nalefantsika voalohany. Dia rehefa miakatra ny vary hainareo ihany fa misy fotoana ny fiakaran'ny vary gasy sy ny makalika efa ho avy izao afaka 2 herinandro ny fiakaran'izay vary zay dia efa arindra miaraka ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ihany koa ny fandrindrana n'izay fiakaran'ny vary eto toerana zay.
tafiakatra 4 amin'izao fotoana ny toerana naova amin'ny ministeran'ny vatra sy ny indostria izay fa matsimbary ny mpaninjara enta-madinika anivon'ny fokotany zay. Hotohizan'izany ary amafisina trany isian'ny entana tsy tapaka anivon'ny tsena maro eto Antananarivo sy ny manodidina. Iasurena ny fahazahoan'ny mponina vary amin'ny vidiny tokony ho izy, izany hoe eo amin'ny valonjato sy arivo ny kilao. Amin'izao fotoana dia manodidididina ny camion 10 isan'andro izay mitondra 5 tonna avy, izany hoe 50 tonna isan'andro manomboka alatsinainy io hatramin'ny sabotsy no aparitaka manodidina ny Antananarivo sy eto an-drenivohitra. Tsy ny vary ihany, sehatra maro no andrasan'ny mpanjifa vidinany an-tsehatra ataon'ny ministera voakasika toy izao. Ankoatra ny fandrindrana ny famatsiana, takiana trano ny fanamafisana ny fitsiriany eny an-tsena, ahafahan'ny vahoaka manjifa malalaka amin'ny vidiny araka ny tokony ho izy. Velotaraina ireo mpanao fitateram-bahoaka eo amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly any amin'ny faritra Analanjorofo. Antony nanatanteraka tao anatin'ny 10 andro mahery confinement izy ireo ary na ato tanteraka ny zotra rehetra. Miantarandriana. Tonga hatrany amin'ny lany tao anatin'ny andro maro ny fiantraikambalanaretina coronavirus amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Tany amin'ny faritra Analanjorofo 12 androany no nanatanterana izy ireo ny fiboahana amin'ny ampahany. Ny ato avokoa manoloana ny zotra nasionaly sy ny rezionaly rehetra nandritra izay. Maro amin'ny mpamily no tafajanona any an-toerana. Efa 12 andro zao no katonan'ny kooperativa anay tsy mbola misy vola miditra mihitsy fa mihinana foana dia efa tena tapitra mihitsy zany. Mangataka zany amin'ny fitonam-panjakana zany mba hijery akaiky momba anay aty satria misy sofera zao tavela aty fa nandritra zay 12 andro zay tsy mahita vady amanjana fa mihiboka aty daholo tsy afaka mandeha mihitsy ny sakafo hohanina nefa lany. Mafisika rano koragny zare tamin'ny nasionaly teo, zay rezionaly koa mbo mangataka fagnampiankarany zare jiaby zay. Raha vakeo mbo ampitovigny fogna zo nefa sisy nasionaly fogna mahazo avantage fony rezionaly tsy mahazo avantage ampitovigny karaha nasionaly fogna rezionaly zay raha angatany. Eto mo sonontegna ny chauffeur magnavaratra zotra Soneragna Fenerivo Sonera. Ke tonga aketo zegny zay jiaby mivorivory aketo tsy raha andeha hitarikorotika nagnino fa malahelo zay angataka fagnampiagna avy aminareo manampahefagna indrindra fa anao président république. Zay zay mbo nagnaraka antsaka ny sy andavany torohevitra namenao. Zay fa 2 herinandro zao tsy niasa. Fipetrana afan'ny Madagasikara nanamafy ny ady manoloana ny fipatrihan'ny valanaretina COVID-19, ny fampiatoana amin'ny toerana voakasika ny zotra rehetra, anaferana ny fifamezivezena sy ny anajana tanteraka ny elanelana ray metatra tsy hifindran'ny coronavirus, totosaina tao anatin'izay 12 andro izay. Tsy eto Madagasikara irery ihany, miatra amin'ny firenena manontolo ahitany ity aretin'ity ny fatiantoka ankapobeny, vokatry ny ady tsy maintsy atao manoloana azy. Tanjona amin'izany ny fahafehezana ny tsy hiparitahan'ny valanaretina mba hanamorana ny fitsaboana. Toerana maro no efa nandraisan'ny foan'ny Repoblika fepetra nalefan'io fiantraikana io, tahaka ny fanomezana fanampiana ireo voaterina ampiaton'ny fidiram-bolany mivantana ho an'ny eto Antananarivo. Vahaolana ho amin'ny firenena araka izany, ny anarahany rehetra ny toromarika napetran'ny fitondram-panjakana ahafahan'ny Madagasikara manamafy ny ady manoloana ny COVID-19 izay. Plus 4G, la Hyundai intelligent 4G et famille WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant, Telma et moi, Zayazna téléchargé na Awam Store. Zayan, famille appareil photo 1,3 mégapixels la selfie, mise Bluetooth, hotspot Wi-Fi ku, afakaizara nos connexions, avec une batterie matanzak, maachacham teloang bezao, Zanjetsan, en vue d'un 69 000 RTTC Monde. Ramanay anao e mety voan'ny coronavirus. Antsomy aloha ny mpitsabo anao ahafahany miomana amin'ny fandraisana anao. Ny OMS dia manome toromarika ahafahana misorona amin'ny fiparitahan'ny coronavirus. Sasao matetika amin'ny rano madio sy savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant. Fadio ny misikotra orona
na mikasika maso sy vava amin'ny tanana. Fadio ny mihinana hena manta na mifampikasika amin'ny bibidia. Fadio ny mifampikasika amin'ny vantana amin'ny olona mampisosorotra aretina mitovy amin'ny gripa na sery. Tampenao mosoara na amin'ny sandry ny vava sy ny orona rehefa mievina na mikohaka ianao toy izao. Mandraisa fepetra manokana rehefa handeha dia lavitra ary ataovy izay ahazoana fitsaboana aingana. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Fanampiana maro avy amin'ny filohan'ny Republika sy ireo malala tanana no miparitaka manerana ny Madagasikara ankehitriny. Fanampiana izay miantefa indrindra amin'ireo olona sahirana ary azo izany ny rehetra fa mbola misy ny dingana tsy maintsy arahana raha ny fanazavana azo. Misy larana ary zany. Eto amin'ny fokontany Antsalova ny Toamadinika ahitana mponina manodidina ny 4,000 sy 1 alina ary voasokajy ho isan'ireo ambany tanàna eto an-drenivohitra. Ny ankapeo ireo mponina ary milaza fa tsy tonga any amin'izy ireo fanampiana avy amin'ny filohan'ny Repoblika manoloana ny fotoanany fihibohana entina misorika ny fiparian'ny valanaretina coronavirus. Fokontany Toamadinika famille milona taminay zatavan'olona be le atao fokontany amin'le resaka fizarana zany. Dia io foana ny olana, ny sasany tsy mahazo, ny sasany mahazo foana nefa. Dia manao akitsanatsana zany eo fokontaninay satria tena betsaka ny sahirana nefa ny tena sahirana tsy mahazo fa zareo manakatao foana ny mahazo. Njato tokony havidy saribao inona anaovana photocopie anakarapanonjim-piry nefa le photocopie aririn'olona any amin'ny elakelatsana rin'ny eo fokontany any amin'ny WC public. Tahaka izao kosa ny fanazavan'ny filoham-pokotany mikasika izany. Anjaraanazy zany nentina par section le izy satria misy ny secteur eto aminay dia hoentina par secteur le izy atao isatrano satria le any amin'izao zany mitangorona le olona dia hoe nampidina le olona hoe aleo makany an-trano satria confirmation tsika zao raha malala dia taterina isatrano le izy fa na izany zany moa zany le olona hitanao ihany fa mahita le vary le olona dia mitangorona. Section 1 zao zay zao no mizaha dia mbola ho avy any amin'ny section 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zay zany ny section 1 fotsiny zao eto mandrapatonga ary amin'ny atody ary zany hoe mbola lavitra dia lavitra ny section 1. Arak'izany dia misy ny fandaminana napetraka entina misoroka ny fitangoronana tsy ny rehetra nefa no ahazo ao anatin'ny fotoana iray. Manodidina ny 700 gony no zaraina amin'ity andiany voalohany ity. Izay tsy nahazo androany mety mahazo indray amin'ny manaraka fa tsy ary tonga dia ahazo daholo izay 14,000 personnes izay fa tsy maintsy mahazo daholo ny sasany amin'ny manaraka. Fa tsy voatery hoe izay 14,000 personnes izay dia tsy maintsy zaraina amin'izay 14,000 personnes izay fa mandeha tsikelikely zany hoe mandeha par étape zany le izy izarana amin'le section. Tsy maintsy tonga isa tokantrano indrindra ireo tokantrano sahirana ny fanampiana rehetra raha nambarany filohan'ny Repoblika. Amin'ny alalan'ny fisoratana anarana amin'ny lisitra eny amin'ny fokontany amin'ny ankapobeny no dingana voalohany tokony ho ataon'ireo olom-pirenena sahirana te hisitraka izany. Lafim-baovao hafa kosa indray mbola hita eny amin'ny mpanamboatra fahitalavitra ireo
tele tranainy saingy vitsy dia vitsy izany. Vitan'ireo mpanamboatra ny mamelona azy ireny ary miankina betsaka amin'ny fisian'ny piesy izany. Michel Arnardzon. Manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia mbola hita eny amin'ireo mpanamboatra fahitalavitra ireo fahitalavitra misy vodiny. Raha ny fanadihadiana natao mbola misy saingy vitsy izy ireny ho an'ny toerana iray mpanamboatra izany. Raina roa isan-kerinandro farafabetsany no misy tonga amboarina eo amin'izy ireo. Maro tono mihoatra amin'ny écran plat télé be vody. Tsy tono matsy raha ohatra mipetraka eo tsy maninona fa tonga vovobona kely dia miparitaka. Marina mihitsy nanao le télé be vody satria le izy télé efa tory be. Zay. Tsy mitovy amin'le écran plat. Tsy hoe isan'andro fa isan-kerinandro zay vao misy akoatr'izay. Firy isan-kerinandro? Ity zao misy iray ity amboarina androany. Ny piesy amin'ny ankapobeny no olana tsy ahafahana mampandeha indray ireo fahitalavitra efa taolo ireo raha ampitahaina amin'ny fahitalavitra écran plat. Ny fanakambanana piesy maromaro avy amin'ny fahitalavitra efa simba maromaro no paikady ampiasain'izy ireo matetika raha ny fanazavana. Tony misy vodiny. Io zao ny tivanio. Ohatr'izay dia matetika tony zavotony maty tony ity zao THT. Peut-être 50 mètres en tout de maths. Takoatr'izay piesiny ireny ireny majiniky ireny moa zany. Ohatrohatr'izao zao le écran plat. Dia ny piesy amin'ireny mora hita sa ohatrohatr'ny ahoana par rapport amin'ilay be vody? Misy le izy tsy ahitana intsony fa tonga dia maty mihitsy dia soloina amin'ny mairana. 7 alina ariary hatramin'ny iray hetsy ariary ny manamboatra ireo tele mbola misy vodiny tahaka izao raha toa ka manodidina ny 5 alina ariary ireo fahitalavitra efa écran plat. Maresaka iraisam-pirenena efa mananiky ny 7 arivo no maty any États-Unis ary manodidina ny 3 hetsy ireo mitondra ny tsimokaretina Covid-19 manahy mafy ny toerana ankehitriny ny filoha Amerikanina Donald Trump. Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny filoha Amerikanina omaly fa iamafy ny toerana any an-toerana manoloana ny fiparitahan'ny coronavirus. Tamin'izany no nanambarany fa miaina anatin'ny fotoana sarotra tanteraka ny firenena ary ratsy dia ratsy ny antotan'izy ankehitriny. Namafisana fa hiditra amin'ny herinandro tena ratsy izy ireo ary mbola iamary ireo maty. Raha ny antotanisa dia mahery ny 7 arivo no maty any États-Unis ary manodidina ny 3 hetsy ireo mitondra ny tsimokaretina. Ka New York no tena lasibatra akoatry ny Louisiana. Namoaka vinavina ny toedrarà ihany koa ireo siantifika Amerikanina fa manodidina ny 1 hetsy ka hatramin'ny 2 hetsy ireo mety hamono ainy any an-toerana noho ny pandémie Covid-19 ity ary afaka 4 hatramin'ny 14 andro kosa no hitan'ny pikin'ny valanaretina. Dia indray mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany soava tsara tolo. Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.